fanamelohana avy amin'ny fandavana ary hoe voasoratra hoe izany dinika izany indray no andeha anasako anao androany amin'ity andro alakamisy ity manasanao ampitiavana. Ry mpiara-midinika namana isany miaraba antsika rehetra ndray tafahoana somatsara amin'ny alalan'izao fandaharana mamitsika izao. Misaotra mandrakariva amin'ny fahafozan-tenanao ho iaho hoe tsy ho very maina. Andriamanitra amaly anao, amaly fitiavana sy fitahiana ho anao ny amin'izany. Dia tonona mandrakariva amintsika ny fiadanan'ny tompo. Iaraka hivavaka risika ankehitriny. Andriamanitra rainay izay any an-danitra misotranao izahay. Fa menao zao tombontsoa zao indray. Afaka andinika ny teninao, koa mangataka anao zay mba hamela tsy fahatanteranay, ary mba androtraka kosa ny fanena masina mba ampianatra anay ny teninao. Dia mitahi zao mpiaino izao, mitahi aina tsirairay avy. Ny vavaka dia tononina sy angatanay amin'nara Jesôsy. Amen. Ry mpiara-mianatra namana isany miaraka resy lahatra amiko ianao ankehitriny ary mampalahelo fa miamitombo amin'izao fotoana izao ny fifangaroan'ny haizina sy ny mazava ankehitriny. Any ka lasa miamanjavozavo ny fahamarinana. Izay mino azy, izay mino Kristy anefa tsy ho helohina. Fa izay tsy mino azy kosa dia efa voaheloka rahateo, satria tsy nino ny anaran'ny Zanakalahy Tokan'Andriamanitra izy. Fa izay rehetra manao ny ratsy dia mankahala ny mazava, sady tsy mety manatona ny mazava fa andrao hita miariary ny asany. Fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba hiseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany. Afatra ngeza be, mafonja izany ambara ny tenin'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, manasanao mba hanokatra amin'ny filazantsarany Jaona toko 7 ka ny 7:7. Zao no voalaza lehibe. Ary zao no fanamelohana tonga amin'izao tontolo zao no mazava, nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava, satria ratsy ny asa. Zany no zavatra iainantsika ankehitriny. Aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava. Tadidinao ve ny tantara tany Edena ka nakany Satana fanahy any Eva hisalasala ny amin'ilay fahazavana men'Andriamanitra azy. Fa tadidinao ve ilay tantara izay nitenen'Andriamanitra manao ny azo avoan'ny sa tsy azonao kasihana, tsy azonao hinanana. Fa saingy izao rehefa naka fanahy Satana dia indro fa ny salasala tamin'ny fahazavana rahavehivavy. Nozahan toetra ny olombelona, kanefa dia izao nitehitra tamin'ny fahalalana izy, nitehitra tamin'ny retsi-pandreny izy, ka nihinana ilay hazo izay nandraran'Andriamanitra azy. Ka indro fa amin'ny heveriny fa marina, no heveriny fa io ny fahazavana izay avy amin'ilay ratsy. Ry namana malala, naleony ny fidy ny maizina toy izay ny mazava, voafitaka ny olombelona ka niala tamin'ilay fahazavana. Ary dia nifidy an'izany lalana izany ihany koa hiadama vady. Naleony ny fidy ny maizina toy izay ny mazava. Isaorana nefa Andriamanitra fa nomen'Andriamanitra antsika ny vahaolana mba hahafahantsika mandresy ny maizina
dia hitadidintsika ilay tantara ao amin'ny filazantsarany Matia 4:1 ka hatramin'ny 4 mahitantsika tantara izay nakany Satana fanahy an'i Jesôsy tany an'efitra. Zao no voalaza eo amin'ny 1 filazantsara Matia 4:1. Ary Jesôsy nentin'ny fanahy nakany an'efitra mba alendevody fanahy. Ary ny fahadianana 40 andro sy 40 alina izy, ka no ny afaka izany dia nona. Dia nanatona ny mpaka-fanahy ka nanao taminy hoe, raha Zanak'Andriamanitra ianao dia teneno no tonga mofo ireto vato reto. Fa izy kosa namalaka nanao hoe, voasoratra hoe, tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Fantatsika tsara ny toe-javatra. Sain'olombelona tahaka ny Adama sy Eva ihany, tahaka ny sain'ny olona tahaka ny tamin'ny tanoa safodrano ihany, no saina tao amin'ny Jesôsy teo ny toe-javatra io. Azon'i Jesôsy nataony nanontany any rainy hoe ny antony namelany n'Andriamanitra fitiavana mba ho any an'efitra mandritra ny 40 andro sy 40 alina. Kanefa tsy nisy anina na fiarovana. Azon'i Jesôsy nataony nanontany any rainy fa nahoana. Azo natao ihany koa nanapa-kevitra ny mahazanak'Andriamanitra azy ka novano mofo ilay vato. Fa tsy nanao an'izany Jesôsy. Satria fantany, aleo mifidy ny mazava. Ny tenin'Andriamanitra no nentina nanoerana navalina ilay tenin'ny Satana, ka nilazany manao hoe voasoratra hoe. Io no tsy ambaratelo ho antsika tsirairay avy, ahafahantsika mandresy ilay haizina. Io no tsy ambaratelo mba hahatonga antsika tsy tafalatsaka ao anatin'ny haizina. Lesona ho antsika ry mpiara-midinika amiko, ny nataon'i Jesôsy teo amin'ny fakam-panahy, ny fikitra, ny toky ny tenin'Andriamanitra izy, satria ny tenin'Andriamanitra no fahazavana ahafahana mandresy ny haizina. Ho androany, amin'ity androany ity, dia hitarika anao manasa anao mba hifikitra mandrakariva ilay tenin'Andriamanitra, ka mba hianarantsika, anaovantsika fanandramana koa eo amin'ny fakam-panahy mahazo antsika manao hoe fa voasoratra hoe. Ka na dia misy aza ny fakam-panahy mahazo antsika dia andresy ianao, andresy ahy noho ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Dia Andriamanitra ane anomeanao ny fanapa-kevitra tsara mba hahafahanao ihany koa manao tahaka izay nataon'i Jesôsy dia anoloan'izany fakam-panahy izany, ka manao hoe voasoratra hoe. Andeha hoentsika mbavaka indray, izany ary isaorako anao tamin'ny faharetanao hatramin'ny farany. Andriamanitra rainay any an-danitra, misaotra anao izahay fa tenin'Andriamanitra tsara ianao. Tsy navelanao rendrika tao anatin'ny maizina izahay, fa omenao anay kosa ny vahaolana ahafahanay mandeha amin'ny mazava, dia ny fianteherana amin'ny teninao izay fanilon-tongotra sy fanazavana ny lalànay. Mitahi izao mpiaino izao, mitahi anay tsirairay avy, ka ampio izahay mba ho sahy hanapa-kevitra hiantoraka mandrakariva hiantehitra ny amin'ny teninao, ka samy andeha amin'ny mazavany izahay amin'ity androany ity. Mivavaka tononinay sy angatanay ny amin'ny anarany Jesôsy. Amen.